Zahay mpianatra avy aty Jiangxi Chine aty amin'ny faritry Jiangxi eto Chine. Mbola tsy misy aloha ny hoe malagasy marary hatreto, fa mbola salama tsara daholo zahay malagasy aty, fa mipetraka ihany moa zany mitebiteby amin'le hoe mibetsaka ny sinoa marary le izy le izy mbola tsy ahitana fanafany, de mitebiteby ihany ny ankizy, fa de vavana amin'Andriamanitra mba tsy hisy ho tratran'izay. Maromaro zahay ny aty, misy mianatra business, misy mianatra mahakasika ny teny sinoa sy ny maro samihafa koa. Raha antsika malala moa coronavirus io izay nipoitra tany amin'ny faritry Wuhan, izay miala kilometatra maromaro miala eto Jiangxi izay faritra ipetrahanay anaranay. Nandritra ny fotoana izay hoe nisy coronavirus io moa zany marina, fa efa tao anatin'ny vanim-potoana fialan-tsasatra izahay, nanomboka tamin'ny volana janoary manam-pahatonga ny volana febroary zahay efa hoe miala sasatra mihitsy. De tamin'ny volana janoary moa ilay coronavirus no hoe nisy, dia hatreto aloha zany mbola tsy mianatra zahay, ary nahemitra ny fidirana aty amin'ny sekoly noho izay hoe coronavirus izay arovana ny fivezivezena tsy isian'ny fitangorona ny olona. De nefany nahita vahaolana zareo hoe atao en ligne ny fianarana, zany hoe misy application mena installeny mpianatra tsirairay any an-trano, de any an-trano izy no manatrika ny prof zay manazava ny lesona. Zay zany no vahaolana nentin' zareo. Zahay aloha hatreto misy zany ny sakafo hoanina, saingy hoe azo atao hoe vitsy le izy satria ny any amin'ny toerana izay fivarotana sakafo ifanenjehana be zany le izy, ifandrombahana be satria ny olona tsy te hisy voaka matetika, zany hoe raha vao mivoaka indray ny olona tonga de mividy zavatra maro be, de lasa raha vao tsy mandeha aloha ianao zany miantsena de tsy mahazo mihitsy. Ohatra zao hoe vidy laoka mila mandeha maraina, fa raha vao tolakandro ianao mandeha de efa tsy de mahazo firy, satria efa lasan'ny olona daholo ny akamaroan'ny zavatra ao. Ny hena koa moa amin'izao tsy de tena hoan'ny olona satria ahihina hoe avy amin'ny biby ilay coronavirus, ka ny anana sy ny legioma ohatr'izany ny fandrombahan'ny olona, de mila mandeha aloha mihitsy zay vao mahazo zavatra. De zay zany no zavatra ataon'ny sinoa ahenany ny olona mifamezivezy. Mahakasika an'izay hoe mesure raisin'ny fanjakana sinoa amin'izao resaka coronavirus zao zay moa, amin'ny ankapobeny ny zavatra tena ataony zareo de miezaka zay tsy hisiany fivondronan'olona maromaro, tsy hisiany hoe fitangorongorona. Zay zany tena ezahany zareo amin'izao fotoana zao, arak'izay hoe najana fianarana teo aloha sy ohatr'izany. Eo ihany koa ny ato amin'ny sekoly ezahana tsy hisy olona betsaka be hoe ifamezivezy, arak'izao hitantsika zao ety zao de misy an'ity bara aty vavahady anankiray idirana ato amin'ny sekoly moa zany ty nasena bara aty, satria vavahady de anankiroa no miditra ato amin'ny sekoly, ny anankiray zany io nasena bara io tsy azo idirana intsony ny eto, sady tsy azo ivoahana, fa anankiray ary ambadika ary no mbola azo ivoahana sy idirana. De misy bie zay no sarain'zareo amin'ny mpampianatra tompon'andraikitra, ary io bie io ihany no ahafahana mivoaka amin'ilay vavahady, ka voafetra ilay bie, voafetra hoe raha olona anankiefatra isan'andro no afaka mivoaka zany aminay malagasy, olona anankiefatra isan'andro no afaka mivoaka any ivelany, mba tsy isiany hoe fifamezivezena. Ka raha vao mihoatra ny efatra de tsy tafiditra intsony zany tsy de mifamezivezy mivoaka be zay zany, fa mijanona ao an-trano. Samy manana ny fialamboliny tsirairay.
miankina amin'ny tsirairay zany ilay izy. Misy zao ny tia hoe mijery film, misy ny tia hoe mety hoe manao jeu ny sasany, connecte miresaka amin'ny fianakaviana sy ohatr'izany, de mahandro moa sy mahandro iny efa tsy azo ialana sy izay zavatra azo atao ao an-trano. Ny ambasady aloha zany a mifampiantso amin'ny telefona matetika aminay mpianatra aty, manontany ny vaovao sy ny fahasalaman'ny mpianatra. Zay aloha ny zava-misy a hatreto. Andrinay raha mba hoe misy kasibosy zaraina aminay satria zay a na de fa manao ny sekoly, manao zay ho afany ny sekoly a, de hita hoe tsy ampy ilay izy ka mangataka zany zay raha ohatra ka hoe azo atao zay zavatra zay a, de isaorana anareo mialoha. Mahakasika an'izay hoe ody zay aloha zany a, sarotra mamaly le izy satria ny rehetrarehetra samy manana ny heviny, tsirairay zany samy manana ny heviny, tsy mitovy. Misy zao zay efa navita fianarana moa tsy de misy hoe zavatra tokony ataony aty de efa hoe te hody izy. Misy zao zay hoe tsy maintsy mbola hianatra de tsy maintsy hoe manohy ny fianarana izy, miankina amin'ny tsirairay zany iny. Le izy aloha zany samy manana ny situation iainany ny isam-paritra, fa zay lazavaina teo zay a, marina fa anay a aty amin'ny faritra Jiangxi a, aty Nanchang manokana zay zavatra zay, fa ny any amin'ny faritra hafa any a tsy araka anay hoe manao ahoana ny zavatra iaina zareo.